Toy izao indray ary mana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Fa nalahidin'ny valimbavaka ny finoana sy ny famelan-keloka. Rehefa mamela heloka ny hafa ianao na iza dia ho voavela eo anatrehan'ny ray. Ahako ny voasoratra ao amin'ny Marka 20:5-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Ary mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo dia mamela ny helony mba hahavelan'ny rainareo izay any an-danitra kosa ny heloka reo. Sady afaka mino avy hatrany fa azo valimbavaka." Ahako ny voasoratra ao amin'ny Marka 20:2-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Koa lazaiko aminareo, na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Mahireza, saia manova ny toe-ponao fa tsy hanenenanao mandrakizay izany." Mandra-pioana tompoko.